Petera voalohany toko voalohany le perikopa no azavaintsika riavana miainga amin'ny andininy fa 2:20 isika. Petera voalohany toko voalohany andininy fa 2:20 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany satria efa nidiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miankatra dia amin'ny fankatiava fatratra amin'ny fo. Le tapany voalohany hoe satria efa nidiovinareo ny fanahinareo. Satria efa nidiovinareo ny fanahinareo. Mitady olona madio fanahy Andriamanitra riavana. Ary mangetaheta olona madio fanahy ty firenentsika ty zao tontolo zao misy atsika. Mitady olona madio fanahy, mitady amin'ny pur, mitady amin'ny pur. Zay le afatra riavana ho antsika amin'izao maraina izao. Maro aminareo no hiteny mitambajotra eny manao réseaux sociaux raha lazaina amin'ny teny mety fantatra rôle le takatra rôle izy dia hoe manana profilina olona, manana profilina amin'ny pur ve ianao. Dia reny ihany moa hoe Rakoto Rabe a changé sa photo de profil ovay an'io hoe ovay mety izy ho amin'ny pur ianao, mety izy ho fanahy madio ianao. Fahamarinana voalohany riavana ho an'ny olona te hanana fanahy madio na hoe te hanadio ny fanahy, na olona hoe te hananantoka hoe za zany madio fanahy zany. Ny fahamarinana voalohany raisina avy amin'ny andininy faha 2:20 dia hoe satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana. Tamin'ny fanarahana ny fahamarinana. Ny fahamarinana dia ny tenin'ny fahamarinana. Ny tenin'ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra riavana. Zany hoe ny fahamarinana voalohany dia hoe ny olona midio na manadio ny fanahiny dia olona mpankatoa ny tenin'Andriamanitra. Olona mpankatoa ny tenin'Andriamanitra riavana. Ozy izy tsika hoe mangetaheta olona madio fanahy amin'ny pur manodidina antsika. Ary sika rehetra reto riavana te hiaina anatin'ny fahadiovana amin'ny lafiny rehetra zany. Tany ny État de Pennsylvanie, État anankiray amin'ireo 50 any États-Unis riavana, dia namoaka lalàna ny fanjakana tao amin'ny hoe État de Pennsylvanie io hoe zay rehetra miteny ratsy an'Andriamanitra, miteny ratsy an Jesosy mpamonjy, miteny ratsy ny fanahy masina dia hoelohana azo ampandoavina lamandy hatramin'ny $100 ary mety azo gadraina hatramin'ny 3 volana. Asa mora mbola manakery zany lalàna zany. Fa mazava le fikendrena riavana, mazava le fikendrena fa mazava ho azy koa fa tsy ny lalàna tia ivelany no anakana le fahaltona avy any am-po iseho amin'ny fitenenan-dratsy an'Andriamanitra. Ahoana ny fanadiovana an'le fanahy, ahoana ny fanadiovana ny fo? Tsotra be ary efa voalaza teo hoe amin'ny fitandremana riavana, amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Diovin'ny fonao rahavana, diovin'ny fonao. Ka isaky ny mamaky teny ianao aza miteran'Andriamanitra fotsiny ny amin'ny zava-magaga hitanao io. Fankatoavy raha zany ny toetra
amin'izany falotony fanahinao zany ianao, ary tsy ahitan'Andriamanitra ianao, ary tsy asoa nizaniza ianao. Tao États-Unis tao ihany ravana, indray maka misy mpianatra zay hony, ny président des États-Unis mihitsy no fahafantaran'ny fianakaviany no nanome bourse d'étude an'ilay tovolahy io tamina université ta Washington DC. Dia nampamirapiratra tamin'ilay tovolahy io izy hoe carrière professionnelle tsy manam-paharoa any amin'ny département d'État zany, any ministère des affaires étrangères. Fa alohany anomezana azy an'izany asa zany dia hoe mena bourse izy, ary assuren'ny président des États-Unis ny protection ny tovolahy boursier io, ary ho any ampianarana anamariana fa hoe protéger le président des États-Unis io tovolahy io escortena motard. Mpianatra very avana dia escortena motard, zay le izy. Fa zao no indro kely, zao no indro kely. Fantatry le président tsara le fianakaviany sy ny tezainy any tovolahy io tao amin'ny sekolelahy sy ny catéchomène. Fa zao no lazain'le président, ianao ozy izy petraka ato amin'ny Maison Blanche ianao mandritra ny étude anao, be dia be ny vahiny tsy mivavaka ato, be dia be ny vahiny samy hafa fivavahana ato, tsy mahazo ianao mandeha makany am-piangonana ny alahady na ny amin'ny andavanandrom-piainanao mandritra ny fianarana. Teo voagina, teo voakepoka lay tovolahy, satria zavatra nampianarina azy ry havana dia hoe zany alahady maraina zany, tsisy discussion, tsisy hésitation, aty an-tranon'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra. Kepoka izy, kepoka izy, nahazon'izay condition zay. Raha ianao ry havana teo amin'ny toeran'ny tovolahy io dia ahoana ny ataonao? Akatoan'i Jesosy ianao zay efa manana programme ny amorona fiangonana, anorina fiangonana, ary ny fiangonana ny lahady maraina no mamoro ny mpiangony. Sakatoan'ny filoham-pirenena ianao hoe zay le izy. Ary raha hiteny ianao, eny mazava le tenin'Andriamanitra pastera, fa fiainana koa nge tsy vitan'izany jereo le bourse le zanako impiry hita bourse ohatran'izany, impiry asany amin'ny state département sy ny karazany. Dia ahoana, dia ahoana? Inona mba finoana raha dray ray mpianakaviana ianao? Inona karazana finoana ampitainao amin'ny zanakao sy ny taranakao raha hoe manambany ny tenin'Andriamanitra tsy makatoa? Ary inona ny vokatra antenanao hoentina ry havanao raha dray olona ambony ianao amin'ny fitondrana? Inona ny vokatra antenanao hoentina nefa ianao tsy makatoa ny tenin'Andriamanitra? Ary eo natreny fakapana mpahazo anao eo amin'ny andraikitra goavambe, na eo amin'ny orinasanao na eo amin'ny firenenao ry havanao, tsy irenao ho hita fidèle sy mahatoky eo natreny fakapana amin'ny zavatra tsy rehetra, satria tsy mitandrina, tsy mitandrina, tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Fa manafatra antsika ny tompo hoe te hijery anao izy, te hijery anao izy ry havanao, ary te ahita âme pure, tena te ahita fanahy midio isan'andro, isan'andro, isan'ora amin'ny alalana fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Donc jerentsika ilay Salamo 8:20 tao hoe ianao rehefa tsy akatoa tenin'Andriamanitra ry havanao, tsy ahitany amamin'io tenin'Andriamanitra io. Salamo 8:20. Andiny 9: mahitsy ny fandidian'i Jehova, mahafaly ny fo. Andiny 10: irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena betsaka azy.
ary mamy no ny tantely eny no ny tantely mitete avy amin'ny tohatra ry fiangonanao raha eny toroteny fotsiny anao fa tsy ankatoa jamais ianao ahita fifaliana zany amin'ny famakina tenin'Andriamanitra raha tsy mankatoa ianao. Jamais ianao ahita hoe tena sarobidy noho ny volamena, sarobidy noho ny tena volamena betsaka io tenin'Andriamanitra tazoninao eo an-tananao io. Jamais ianao anamarina an'izany, ary jamais ianao anamarina hoe mamitoy ny tantely ny tenin'Andriamanitra ry havanao raha tsy mankatoy ny teny ianao. Sika rehetra dia mitady fifaliana avokoa, sika rehetra dia samy tia volamena avokoa, isika rehetra dia samy mitady zavatra mamy ary sakanana indray atsika indraindray hoe okizay fa izay le tenin'Andriamanitra rehefa ankatoavina ry havanao. Ary arakaraky ny ankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra no hanomezan'Andriamanitra atsika ny fanamasina ry havanao. Ny fanamasina dia zao, io tsy miaso io fa midongy io rehefa hoe mitoetra ao amin'ny ampinoa zay tsy mpakatro ny tenin'Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny kristianina ohatran'izao sy ohatran'izao tsy manana ny fanamasina ry havanao, tsy manana ny fanamasina satria hitany fanamasina hoe tia indray mpiaino tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ny olona ry havana rehefa mihaino toriteny mazava be ohatran'izao dia miteny izy hoe ka tsy zany aloha pastera mba te hankatoa ihany ve, mba te hankatoa ihany fa le tenin'Andriamanitra mihitsy nge ny sarotra ary fomba maro no andraisana azy. Tena marina tapany zany ry havana, ary marina kely zany raha ny marina. Mitodika aminareo tanora, mitodika aminareo ankizy rehefa miteny aminareo dadanareo ndany alahy manary fako, mazava zany sa tsy mazava? Tsy henoko e, tsy henoko ok. Mankatoa nareo sa tsy mankatoa? Ahoana? Zany ohatran'izany io tenin'Andriamanitra io. Ary amin'ny mahapastera premièrement, amin'ny mahabiblista ataoko hoe 2% tsy mazava ohatran'izany amin'ny tenin'Andriamanitra ry havanao. Fa zao diovy ny fanahintsika fiangonana ry havanao, ary ankatoavy ny teny, ary aza mangatakandro ohatran'le tamin'le dada miresaka amin'ny zanany teo rehefa mankatoa ny ankizy tsy mangatakandro hoe eny reko dada zay le hoe anary fako fa za mbola sahirana miaraka amin'ny namako. Teny le dada obéissance instantanée, zany la clé ny fahasambarana, zany la clé ny fitahina, ary zany la clé ny fahadiovana. Zay ny fahamarinana voalohany hoe tady profilina amin'ny pur fanahy madio Andriamanitra, mitezana dio ny fanahinao ry havana, mitombo amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Verina any amin'ny Petera voalohany toko voalohany sika ry havana. Dia mbola eo amin'ilay andininy fa romboroapolo ihany. Petera voalohany toko voalohany andininy fa romboroapolo amin'ny anaran'i Jesosy, satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra dia mifankatiava fantatra amin'ny fo. Dia misy noty kely ngambo eo amin'ilay baibolitsika eo, misy hoe 1 zany, dia hoe amin'ny fo madio, amin'ny fo madio. Ny fahamarinana voalohany zany teo dia hoe le fanahy madio satria mpakatoa ny tenin'Andriamanitra. Fahamarinana faharoa ry havana dia zao, ny madio fanahy dia afaka mity amin'ny fo madio. Ny madio fanahy na ny amin'ny pur dia afaka mity amin'ny fo madio, arosoko Petera hoe afaka mity fantatra, le hoe fantatra hoe avec ardeur. Fanahy madio dia afaka mity amin'ny fo madio ary ty fantatra ry havana.
misy an'le mpitory filazantsara amerikanina malaza be hoe D.L. Moody fatatsika isotrotiavana momba ny Moody io dia nytantara izy to amin'le fiangonana nisy azy hoe nisy fianakaviana nandeha ny findramonina tany ambanivohitra Chicago ary dia izy mifindra monina io a dia natao veloma zany ohatra ny mifindra fiangonana kanjo inona ny zavatra nitranga ozy izy Moody zavatra nitranga le tovolahy kely zay mpianatra sekolelady tao amin'le fiangonana tao Chicago bien sûr nandeha nifindra monina niaraka tamin'ny ray aman-dreniny fa zao raha ny ray aman-dreniny a nitaty fiangonana teo akaiky ny trano teo le tovolahy kely tena tsy nety mihitsy raha tsy niverina nanohy sekolelady tany Chicago dia nahita an'izany le namany tary ambany vohitra tary dia fa maninona te inona ny tena ankanisan'ny lany Chicago izy izy inona ny tena ankanisan'ny lany Chicago izy fiangonana firy ny teteziny lahy ary misy sekolelady mahafinaritra koa ao fa maninona ny tsy makao dia ozy izy le tovolahy kely hoe aha tsy foko ozy izy le tany Chicago fa hoe tsy mbola nahita sekolelady mifankaty tahaka izany ary zany mamelombelona ny finoko amin'ny mampianatra sekolelady mamaky an'izany tantarainy D.L. Moody zany ianao manaona sekolelady tsika ry havana manaona ny korala ato amintsika manaona ny sampana ato amintsika feno amin'ny pure tena mifankaty amin'ny fo madio ve feno fanadiovy ny tenin'Andriamanitra isan'andro ve noho ny hoe fankatoavana zany tenin'Andriamanitra zany sa le contraire an'izany no hitao fifampiandaniana rivalité clan sy ny karazana fifaminganana teny aminao ny tompo amin'izao maraina izao hoe diovy re diovy ny fanahinao ary dia afaka itianao afaka itian'ny rahalahinao aty am-piangonana ianao amin'ny fo madio ary ity fatratre tsy moro zany tsy mora riavana le mifankaty tsy mora le fankaty tsy mora le mity ary raha le toetra atsika mpanota riavana le fofeny fahotana ary le fofeny fahalotony io rehefa mifandray tsika normal be mihitsy ho an'le fo maloto io no hoe olona fantatra zao fa tsy tianao fa tsy mampaninao ry amin'ny ravinala iny miresadresaka fananiany fampizara blagy nefa ninao rehefa mieritreritra le olona sous-estimé anao mety olona akala ianao zava-de eo aloha miresadresaka eo mitsara velatsy eo tsy tia amin'ny fo madio ry havanao amin'ny resaka fianakaviana matetika tsy misy fitiavana amin'ny fo madio zany tantara be zany hoe misy tsy mipointy any fiavirim-pianakaviana zany nefa rehefa tonga any ianao ady lasy fifampialonana sy fifampiderana zavatra no hitahany tsy fomba ny amin'ny pure zany havanao tsy fomba ny olona manadio ny fanahy amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakarivo zany nefa zany mahasoa satria io foko io natao ity ary io foko io natao hitiava fa ity amin'ny fo madio ary ity fatratra ry havanao fa zany no testa nafaran'ny Petera rehefa hoe manana amin'ny pure ianao dia tiany rahalahinao amin'ny fo madio ary tia azy fatratra ry havanao fa zao ary indrindra ho antsika isotro fitiavana ry havana ny rahalahintsika voalohany dia ampatsahivina fa ny rahalahintsika voalohany dia ny vady sy ny zanantsika ry havana ny vady sy ny zanantsika ary na dia tia ny vady azy ity ny zanaka hitaiza zanaka amin'ny fomba madio ndraindray tantara be ry havana ary sarotra mitaiza azy amin'ny fomba madio ny résultat ka misika hitaiza azy satria tsy atsika mitaiza azy ary rehefa mba hoe tonga saina fa hoe tafahoatra kosa le atao amin'le zaza fa tonga avy any am-pianarana any ny exclusion tonga avy any am-pianarana any notre ratsy tonga avy any mba mpampianatra sekolary dia tena hoe somary turbulente izazy ty eo tsika voataitra ry havana
eo tsika voataitra dia tehetsika. Rehefa tehetsika tsika nefany manaonao foana, tsy mahay mitia, tsy mahay mitaiza amin'ny foti, amin'ny fo madio ry havana. Dia mipetroko an'le zasytsika, mipety an'le zasytsika. Zao mba zaraina amintsika ray aman-dreny, zao mba zaraina amintsika ray be sy bebe ry havana. Fataro tsara mihitsy fa tsy mora mitaiza zaza, tsy mora mitaiza zafy kely ry havanao, tsy mora. Satria maninona? Satria io zaza io, zafy kely io, dia mpanota io zaza io, mpanota io zafy kely io. Ary maninona izy io ny mpanota io? Satria niotany dia ota lovainy taminao dadany na lovainy taminao dadabeany sy bebeany. Asa tiany zany, ary asa sorena tsony rehefa mahita ny fahotan'ny zanakao sy ny zafy kelinao ry havana. Ary tena fahatsoa-kevitra lehibe, nefa fahatsoa-kevitra mpahazo ry havana, ny amin'ny hoe mahita manao zavatra tena tsy mety le zaza, dia tenena izy hoe tena tezitra aminao Jesosy, tena betiny Jesosy ianao an'io, tsy zany ny fomba fitaizana zaza ry havana. Fomba fitaizana zaza tahaka n'izay efa nytenena hatrany am-pendohany zao toriteny zao, taomizy ho mpakato ny tenin'Andriamanitra, ary okenao ho modely amin'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Tia hankatoa azy io, tsy ilaina tenenina, tsy ilaina betesina. Hoy izy le mpanompon'Andriamanitra zay, rehefa atsipitsipi ohatritsika oatra zany tenitenina tenin'Andriamanitra hoe tezitra aminao zao Jesosy io. Izy tahaka manana reny voiture électrique radio commandé reny tsika, dia mandeha pile, dia entanantsika le pile dia io le radio fa tsy mandeha, le tomobile fa tsy mandeha. Dia ahoana ny ataontsika? Zay le lazaina atao le makely sainantsika ry havana. Alaintsika le pile dia atsipitsipika le tomobile, dia raha tena hoe lehibe moa le pile dia mandrosika le tomobile fa tsy mandeha ke le tomobile. Asa tsipitsipy le pile, fa ataovy anatin'le zaza le pile ry havana, ataovy anatin'le zaza le tenin'Andriamanitra, mba hifaka amin'le tenin'Andriamanitra ary ho pakatoa tenin'Andriamanitra le zaza, dia ho ambinina izy ary ho lava andro izy ety ambony tany. Ary tsy tongatonga anao amin'izao zany, farak'le toriteny efa rentsika, rehefa misy zavatra tiana, rehefa misy olona tiana, dia anokanana fotoana ry havanao zay te hanana amin'ny pur, zay tena tiana dio fanahy, ampitomboy voleo raha mbola tsisy, ampitomboy ny fotoana atokanao an'ny zanakao, anokatra baiboly, ary mba hoe hiara hivavaka aminy, atomboy izany, na dia hoe minitra vitsy ara ry havanao. Ary dia enao faly, tsy faly enao amin'le vokatry le fitaizana le zaza, fa faly enao hoe wow, tena amin'ny pur za, tena fanahy madio za, afaka ny tian'ny zanako sy ny zafy keliko, na dia hatreto raha tompony ditra izy afaka ny tia azy fatratra, ary afaka ny tia azy amin'ny fo madio. Famarinana fahatelo farany ato amin'ity Petera voalohany toko voalohany dia eo amin'ny andininy fa 4 sy 5 ry havana, fa nikatso fansaika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninany dia tahaka ny voniny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay. Safady alova vakina kely le 23 fa manjary tsy mazava tsara le izy. Fa efa teraka indray ianareo, tsy amin'ny vo mety ho loha, fa tamin'ny tsy mety ho loha, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Famarinana fahatelo farany ry havana dia izao: ny olona madioa fanahy dia maharitra mandrakizay.
ny olona madio fanahy dia maharitra mandrakizay. Ohatran'ny olona rehetra andalo fahafatesan'ny vatana izy, fa iny fahafatesan'ny vatana iny tetezamita ho any amin'ny mandrakizay zay sitrahana amin'ny fahafenoana. Fa ny madio fanahy ary madio fanahy ihany no haharitra mandrakizay. Ozy izy le andiny fahatelo amby roapolo momba asy ianao zay te hadio fanahy. Mampatsiahy kely izy ny hoe situationtsika ozy efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety olo fa tamin'ny tsy mety olo dia ny tenin'Andriamanitra. Tsika rehetra reto dia efa samy miteraka tamin'ny voan'olombelona, ary io le lazainy hoe tamin'ny vo mety olo satria semence n'olombelona ry havana. Dia mazava be hoe nisy vo teo zay no miteraka atsika amin'ny maha olombelona. Fa ny zavatra lazainy Petere dia hoe nareo nge raha te hoe anana fanahy madio tsarovy aloha ny privilège nareo, fa ianareo reo efa nateraka indray tamin'ny vo tsy mety olo, efa nateraka indray tamin'ny vo tsy mety olo fa tsy tamin'ny vo mety olo. Inona le vo tsy mety olo io? Dia hoe ny tenin'Andriamanitra, io le hoe logos. Aloha asokely eo amin'ny anina le hoe logos io e. Eto amin'ny andiny fahatelo amby roapolo zany hoe tsy nateraka tamin'ny mety olo tsika fa nateraka tamin'ny tsy mety olo dia ny logos n'Andriamanitra. Logos ry havana dia ty baiboly ty io natao hoe logos. Ary io logos io ry havana no nanambaranao tamin'ny fotoanandro hoe olona maty ny fahatsosoanao ianao sy maty ny fahotanao ianao. Ka rehefa nanaiky marina n'izany ianao dia nafindra an'Andriamanitra avy amin'izany fahafatesana ara-panazany, avy amin'izany fanjakany devoly nisy ianao zany ho amin'ny fiainana be dehibe ary eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany ny misy antsika olona efa nateraka indray nateraky ny logos n'Andriamanitra. Hitantsika eo maninona moa no avahana le logos ry havana. Fa zao ny problema antsika ry havana, mba efa nateraka ohatran'izany ary tsaro voatsaina ho le sary hoe tsika rehetra samy nateraka tamin'ny voan'olombelona samy mety olo, fa ny privilège tsika maha kristiana dia nateraky ny logos le vo tsy mety olo, samy nateraka indray sika. Fa ny problema antsika dia nitady voninahitra, nitady voninahitra, nanadinao zany privilège zany, ary nitady voninahitra sika amin'ny voninahitra. Donc etsy mampieritreritra ty andiny faefatra amby roapolo ty. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary zay mety ho voninahitra dia tahaka ny voninahitra. Ka rehefa mitentsika ry havana hoe mba efa nateraka indray ianao, efa nandalo n'izany fahateram-baovao zany ianao, fa varina ianao na tsy ampy formation ianao, dia lozanao nitady voninahitra. Io le voninahitra mielina daholo ry havana, le voninahitra tsy maharitra, tsisy zavatra maharitra ety ambonin'ny tany, tsisy zavatra maharitra ety ambonin'ny tany. Manomboka amin'ny zavatra madinika ohatrany hoe akanjo tytsika, hoe za misy blue-jean tena tianao, misy kirarina poketra tena tianao, tsy maharitra iny atsaotra iny dia tsy maintsy soloina zay le izy. Raha mijery antsika tsika retorehetra jereo rehefa tsika mitovitovy taona 30 taona 40 taona lasa, nanahoana ny atsaratarehintsika, nanahoana ny herintsika, zay fa mandalo zany le havana etsetra. Tsy misy zavatra maharitra ety ambonin'ny tany. Raha mijery ny fitondrana sika, omaly ianao ho tapin'ny fitondrana, anio ianao mety any am-pigadrana na any an-dalam-pigadrana, tsisy zavatra maharitra eto. Mandinika fiainan'ny Hérode ohatran'izany ianao, tozy izy le mpandinika mba nikaroana ihany ozy izy taranaka Hérode atao a Roma tao na tany Italia tany
sy ny arenana tsy nahita tsisy zavatra maharitra. Nefa zany isika zay efa nateraka indray mitady an'izany voninahitra zany sy lazaina hoe voniny ahitra, voniny ahitra. Zany mahafatifaty atsika menakava. Ka iza moa tsika no anana fanahy madio e? Aiza moa tsika no anana âme pure ry havana? Ary tsisy olona tsy manana âme pure ka manantena hiditra ny an-danitra ranomarina. Madio apo, sambatra ny madio apo, fa izy no ahita an'Andriamanitra ry havanao. Dia io voniny ahitra io no imatomatesa antsika ry havanao. Rehefa jerenao le hoe voniny ahitra io ry havana, dia ozy izy le mpandinika anankiray zay, le teny grika amin'ny hoe ahitra io, dia raha adika arabaky teny dia ahitra fihinan'ny biby fiompy. Eno mifikitra amin'le voninahitra io zany, amin'ny voana biby ingeno zany ry havanao. Nefa mba nateraka indray amin'ny voana biby ianao e, amin'ny voana biby sike fikitra amin'ny voninahitra io. Satria araka le teny teo hoe kely saina ary tsy mahendry antsika ny tenin'Andriamanitra, satria tsy mpankatoan'izany tenin'Andriamanitra zany tsika, dia mitoetra amin'izany fahatalana, dia mirehare amin'izay tsy tokony hirehariana. Fihinan'ny biby voninahitsika ary mitovy niveau na amin'ny tontolon'ny biby fiainantsika ry havanao, satria tsy mpankatoa tenin'Andriamanitra isika. Nefa mba olona nateraka ny logos ihany. Fanazavana farany amin'izao fahamarinana farany zao dia hoe eo amin'ny andininy fa 5:20, fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay. Ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay. Raha le logos le tery amin'ny 3:20 tery hoe niterahana atsika eto indray ry havana malala, eto ny 5:20 dia fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay. Ny rema, le rema io samy adika amin'ny teny malagasy tenin'Andriamanitra. Ny anankiray logos manazava amintsika hoe mpamonjy very ianao, mila mpamonjy. Le rema indray tsy dia mbola hoe tenin'Andriamanitra ihany, fa io le tenin'Andriamanitra isakafoananao isan'andro raha ankatoavinao. Fa le mampatsiary avana fa isika tsy enjery le hoe ozy isy Jesosy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ninona teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra, ny rema rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra ry havanao. Ka rehefa tsy manokatra logos ianao tsy azo rema ianao. Le rema averina eto le famaritana azy tsotra sady foy hoe ny rema dia rehefa manokatra baiboly ahako, manokatra mana isan'andro, manokatra voatsarana fafy sy ny karazany, dia hoe men'Andriamanitra teny manokana za solofo par rapport amin'ny fahafantarany ny fiainako, par rapport amin'ny zavatra hoe andalovako amin'le journée androany sy le journée rapoitsy, meny teny tandrify teny fampanantenana, teny fampaheresana, teny fampitandremana ry havanao. Ary ny olona misakafo rema isan'andro ohatran'izany, makatoa le rema isan'andro ohatran'izany, zany no aharitra mandrakizay. Zay zany le séquence ny fiainantsika mba nateraka indray tamin'le logos nefa dia varena tany amin'le ahitra sy le voninahitra, fa miteny aminao ny tompo androany manome atsika fiangonana rema ho atsika tsirairay zany teny zany fataro, fa io manome anao le fiainana mandrakizay. Zany le rema io raha miteny aminareo azo hoe corona, tonga dia fantatrareo na tsy dokotera aza hoe corona zava-doza tondra fahafatesana, manana hery tondra fahafatesana. Ary isan'andro zao dia matahotra hoe rovinana tonga aty Madagasikara zany sanatria zany, fa tsy corona ny resahana fa rema tadio ry havanao. Ary ankatao isan'andro amin'ny tomponao io rema io, dia ankatoa dia aharitra mandrakizay ianao. Tianao ny tompo ry havanao, tianao ny tompo. Ary zany no hanomezany ianao zao afatra tsotra sy mazava zao hoe mandinika izy, mandinika anao izy, dia te ahita âme pure ho aminao fahasoavan'ny tompo. Amen.